tantarako mada. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny poty dia peniny ravaky ny aina randriana arivona handrenesana ny feony hory oreli ny ravo saloy rakoto ary faly nandray feo Roland Ramanatso nikajy ny sehatra teknika Bruno Rakoto Malala nanakotosa Yolso mahereza Regina zao ny lahatra matoa ataon'Andriamanitra tanteraka e haiko fa marary anao za saingy hampahereziny sany za razany andehibe tsy nanarakako tsy rariny kosary mama naho anandeha sorona amiko sady le menaky ny haiko saingy kolokoloko sy volana kipo ka ho azy zay le anatena kifimbona sambarana ho andray nongo tantaniko tsy rariny e ka ho azy zay Ridina tsy mety mino saiko mahavaky loatra ty ranomasonao ty anaka sao dia mba harary eo indray fa mitoniry e tia hitana maso vatana mangatsika ny sanako ary mama Dina toany azao dia zao hoe olona tsy salama ne enao e sady efa nalevina maleriva ny razana zazarany ka tsy afaka nampiandrasonela fa avy dia nataonay aniritra tsy mety aminao koa ny manatrika zava-mangidy toy izany e tena levina rotsy nahazo faraveloma tamin'ireny zany ny zanako tsy fomba zany Dina fa aza dia toy-toim-poana toy io ianao aleo ny maty anana ny azy fa no avinao ny ndeha banjinina re efa niarany levina tamin'ny zanako izany fisaintsainako no avy zany raha azo atao aza mandao zao ity tany ity dia nandeha aza manao zany ianao Ridina tovavy vao 20 taona ve ianao dia mofo sahady amin'izay vao afaka baka mbola manana ho avy mamiry ianao fa aza kivikivy toy io e ifidy any mbola vonona ary manaiky ny ampakatra anao vady na teo azy reny lasa nahasolafaka anao reny laza tamiko izy fa hiantoka amin'ny fianaranao hatramin'ny farany raha mbola mazoto hianatra ianao izy daholo ny antoka ny fantaniana rehetra momba ny fitsaboananao tato tianao ny tovolahy indry Dina mino ahy ianao fa ataon'Andriamanitra safinonika ny fiadanana ny fiainanao raha manaiky hanambady ny fidy ianao ny fianaranao ho vita ary ahazo taranaka vaovao koa ianao favolofilena fotsiny zany dia fitiavany ty aminao ry mama maninona nefa raha tsorina fanarena amin'ny fidy ny mahafatifaty anareo dia izany ny mahamaiky anareo nanambadiako azy misy maharatsy an'izany ary ve ataoko ty tombontsoanao ny manana vady tanora nefa manana ny maha izy azy mba mahaiza makasitraka rehefa mahazo ny tsara ary kalakely fa tsy mbola bedoke eo ihany fantatrao tsara ihany ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao hatramin'izay nahafatesan-drainao izay fa tsy hahavelona atsika sady tsy hahavita ny fianaranao ny fivarotanareo volontsika eny tsara eo rehefa misy varavarana misokatra dia aza hidinandrao hidiran'ny hafa tsy alainao koa ve lehilahy tianao toy izay lehilahy tsy atenaina any no hitomanina lava eo ny fisianao aza tsy tsarony akory fa nampitondra faisananao sy nanala-barakanao teo amasin'ny mpiarabelona ny nataony sy ny ariko miteny ihany fanjaranao ny eritreritra nefa tandreo so taitry ny olona mba tsy taitra ka taitra ireny vao amaky takotra manao ny sirifity joaro marina ela ary seza ty ela tokoa zany ry fa tsy teny amin'ny lycée moa tsika renao nafarana iny eny tokoa ka inona ry vaovao inona moa fa dia tsy misy ry zao mitondra ny vady aman-janaka maka-rivotra ty mahajanga ty zao e mba fotoana fialana sasatra ry dia mba nivoaka kely ndray vohatra ny ankizy ary oma seza nizao maninona tika avy nanara-masoniva le zao anahitana teny amin'ny seramatsambo io ry dia zao mba maka iny eto amin'ny tora-pasika zao tena mirobiroby mihitsy olona asa-mpamokatra lamba ny seho zao
atao zay mety orjoary mety aloha zany sady orinasa-pianakaviana io ka tsy maintsy atao zay mampiroborobo azy tena marina aloha ny an'izay afa ono aloha firy marina moa zao aloha ny zanak'izay io ny azo manko reo menadary eo ny zanako ary efa lehibe daholo izy zanak'izay zany vatana fotsiny se nyrongaronga fa mbola tsy ampy-taona reo lehilahy zokony io zao vao 5 taona anie lehivavy 4 taona tsy efa mitovitovy amin'ireo zanako ireo daholo kosa ve ny zanak'izay mba miankatra seryjoary anga za sy mivadiky mbola mifampiteraka za koa tsy miteraka ve nareo lany aiky mihitsy zay mivady ryjoary orfidy ny vola fotsiny lany anaovana azy zao karaza pitiliana rehetra zao rehefa tsy misy milaza mazava ny antony tsy mampiteraka anay tena mampalahelo se zany ka tsy hitako zay ambara fa mahay reza ry seryfidy papa o ahoana kizy rantsakely koa andeha ody amin'izay aho fa mangatsika ka angahy ianao tsy mitondra akanjo mafana kosa mitondra aho fa mbola mangatsika foanako mandrivotra be eto amin'ny tora-pasiketo ka tsy mahazo mody rery an'izany ianao hoe antsoikady dia lazao izy fa miaraka moditsika efa sasamiandro koa zay ny reninareo otray dia tsy miaraba olona kory ty ianao ry antsa manahoana to salama tsara fa iantsa ny manao ahoana salama to iantsa namany papa io azonao i dada tofidy ny fiantso azy faly mahafantatra ny dada tofidy ary dia toraka izany keo kery antsa mahafatifaty kely ery ty zanak'izay ty zany rojoary izy aloha raha fidy dia tena zay mihitsy sady mbola matory eo akaiky ny papa sy mama moa anao fatray vazovazoko zany fa mandehana tsoe amin'izay kiady aingina ianao iny ary zany seho ihany fa mba mandalova any aminay ihany mba entiny ekizy dia tongava any aminay rehefa misy fotoana na mijanona kely ihany azy nareo efa mianaka tsy maninona mihitsy sady dina vadiko ny zao konse manomboka mialatsinainy dia malalaka tsara izy raha hoe ara-potoana aiza tokoa moa nareo no mipetraka efa mifindeny mbo malazy zay na vita trano eny izay mivady tsara kosa zaniko midina kely eo amin'ny 200 metatra miala amin'ny fokotany misy ny tranonay izy rery ny trano moderna miorina any amin'ny tanana nambo malaza ao tsara zany sia hoe hijanona any aminareo fotoana maharitra aloha raha fidy tsy mety raha ho anay mivady ainy se fa miasa tsy azo ajanonako ny ankizy angamba no afaka makarivotra any aminareo any satria mbola misy eo amin'ny 20 andro koa vao miditra mpianatra aleo fa horesahako ry anala vadiko dia miteny misiarak'izay aingina ihany raha ohatra ka hoe mety ny janoan'izy mianadany aminareo any amin'ity tapabolany ity aloha zay efa mianakaraha teo ny hoe amin'ny sabotsy no miverina ny arivo dia ny alatsinainy zany ny ankizy no aterina ihany raha ohatra ka mifanaraka tsaro zay mivady teny melo fotsiny ary efa hoe tapa-kevitra nareo mivady eno sia tonga soa ty aminay ry izy efa mianaka zay misaotra indrindra misaotra sia misaotra besaka izy ny dina vadika eo zareo dia izy kosa ny joary namako teny amin'ny lycée fahiny za tsy vehivavy za tsy kosa no vady indefo mandriny ry anala no anarany mpiara-mianatra teny amin'ny lycée fahiny koa reo menadary eo ny zanak'izy ireo ikady siantsa no anarany faly mahafantatra anareo efa mianaka sady faly mandray anareo atatokantranonay koa dia faly mahafantatra anao koa zay ry dina dia misaotra indrindra nandray anay ato amin'ity tranonareo tsara tarehibe ty tena trano moderna be monina ty ambanivohitra tokoa ka aiza koa marina moa tena marina sady tsara toerana be fa mahita amin'ny manodidina rehetra mihitsy mahafinaritra ty aminareo ka jereo fa efa tsy tafapetraka sady dia lamataona efa dia iny efa mivoaka nahita an'ireo ankizy nalao baolina teo atokotany tsara zany rehefa mahazo fahafinaretana ny ankizy ary antsa nga tsy mba hilalao any tokotany toa ilozana miangotongoty amin'ny papa io fotsiny vady indray ny hoe anga ozy nareo misy raharainy atsony raha vao tonga ao an-trano indray mamo koa zany dia teninina mason'olona tsy marina indray ary ve zany ianao dia indray zay indray ry anala ny fialohana ny anao no betsaka ianao no te hokozitin-davaniko aiza moa no tiany ankizy mahampimea koa nareo tely ka izany rangatyko ho fanandresaka fotsiny ve reto fa intsika reto ry dina mba harosoa zavatra aloha ohatray marina varina be koa
Andrasana iraka andrasoetsena vetivety sady aka le ranom-boankazo ao anaty vata fampangatsiahana ao an-dakozia ao sotrotsika aloha ary. Aza dia misahirana zay izy mivady izany dia anirako olona iatsena ny lavitra be any fa se voninao aroso fa sitrakay foana zay ao e. Ae, mba sambasamba ve nareo ny tonga ato aminay dia ho jerena fotsiny kosa e. Tsy mety aminay mivady kosa zany ka izay afa-po anareo mihitsy androany ny ataonay. Kena re tompoko vavy eo. Neny todino afaka manaraka anao any an-dakozia any ve ahy akarano inanako fanafody mantsy. Aza metsika hoe ianao fa alaiko ndranonao e. Anaraka anao any aka. Ndao ary e. Ahoana koa reto fanafody be dia be reto. Mbola kely ova ianao dia manaraka tarety momba ny fosasy. Ahoana ny nahalalany nentona zany? Angaha ianao dokotera? Ie, zany. toa gaga be ianao ka. Tanora be ianaoko. Nefa efa dokotera sahady. Ny tanora ahoana koa moa e. Za zay efa 4 taonako. Mbola tanora zany ry nentoa. Manampahaizana sady manan-karena. Zany fandokafanao ako dia. Zava-marina zaniko. Rovina ry avy toanao e. Za sy tia vao classe de seconde. Aza maika e. Ho tonga aminao eo foana izay irinao amin'ny fotoana mahamety azy. Varindresaka tato an-dakozia tatsika marinako. Andao any amin'ny salon amin'izay fa so gaga eo ny olona hoe lasay zary tsika mianaka teo. Nahita taxi borosy malalaka ihany fa izy mivady teo ry fity. Vao tonga teo amin'ny aringa izay dia misy taxi borosy nandalo e. Ay kosako. Saika iantso anao tamin'ny finday mantsy hoe atero amin'ny fiarantsika hatrany an-tranony izy ireo raha tsy misy taxi borosy mihitsy. Ny andro raha teo fa mihamaisina. Za manahy ianao fa tafody soma tsara reny e. Raha tara indrindra reny any amin'ny valo sasany alina ny tonga any. Faonao aloha e. Efa matory zany izy menada. Ie, nahatongavandry zareo tena mpandrindra angeny ela dia rendrika tsy nahare izay ambonin'ny tany izy menada e. Tsara kosa zany ko. Ho afaka andro tsara ianao zany amin'izy menada reny mandritra ny konzi anao. Sady hitako ny fandray tsara ireny nareo siansa androan'izay a. Ary iny tia mampanjonitra anao vetivety teo ka. Tsy maninona ka. Dina vadiko nge ianao e. Haiko taka ny fahafantarako ny tenako ny toetranao. Na dia hoe fatra-panafina amiko azy ianao io. Lazo ary raha misy zavatra manahira-tsaina anao e. Malahelo amin'ny mamazy maty tamin'ny volana lasa. Sa mihitsy ka. Fa inona ary? Iantsa ry fidy a. Manino ny antsa? Nanao fihetsika manafotoana anao nga izy? Lasa fotsiny saiko nahita azy dia nieritreritra hoe. Hoe ahoana ki? Hoe nitovy taona tamin'iny sao ilay zanako raha velalaina soma tsara. Zay indray ianao. Isako mahita ankizy ohatran'ny ireny na lahy na vavy kely dia malimaly kendrika fondra. Mba adinoy amin'izay ny lasa ary malala. Efa mian'Andriamanitra fiainam-baovao ianao zao dia azo itodian'izany intsony ny lasa. Inona moa izao toerana ambony misy azy zao sy ny arenananako raha tsy misy zanaka anara-po amin'izany ry fidy a? Efa taona maro kosa angitsika nanao izay fomba rehetra azahoana zaza fa tsy nahazo tsika ary dina. Andao ary anangan-jaza raha izay no mahade volana ny sainao e. Anangan-jaza? Eno a. Eritrerit tsara izay raha hoe mety aminao dia tanterahako. Ny ary efa mitondra fahaliana ao anao dia ataoko daholo. Sady izany kely vady malalako. Variana mihitsy antsa mamaky an'ireto boky momba medisina reto. Oay, ary tsy hitako mihitsy nento. Evela be angaha ianao no nijoro tao aorianako tao. Efa minitra mara nijoro teto fa tsy tsikaritra ao mihitsy. Izany ny lazako hoe variana be hoa ianao. Ka tsy misy azoko mihitsy angena atao amin'ity boky ity e. Ohatrany hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra izany. Aiza koa dia hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ry antsa. Mbola tsy mifanaraka amin'ny mari-pahalalana anananao fotsiny izay lazainy dia izay no mahatonga anao sahirana mamaky azy. Tena misy teny hafahafa mihitsy atao anatiny ato ka. So mba tsy teny frantsay aza ny teny nanoratana ny tomboky toy, fa teny hafa mbola tsy haiko mihitsy. Mampioe mihitsy ity zazy ity ka. Apetrao ireny boky ireny dia andaontsika sy ianao iaraka hivoaboaka ny ivelany ihany aloha. Aisaka hatramin'izay nahatongavanao taty dia tsy mbola nandingana tany an-tokotany mihitsy ny tongotrao
nefa kajokonao efa nahazo namana. Zany ve? Andeha ho aiza ary tsika e? Ndao fotsiny e. Mba aty ambanivohitra ihany ianao nefa tsy manana raha ohatra mitsangatsangana fa midongizina atao trano ato fotsiny. Manabodaloha amin'ny boky tsy mbola sahazanao akory. Roviana indray zay ry papa sy maman niverina hanao vakansa any amin'ny dadatosiny eto. Anga dia tena tamana tano ty zanako ty no te hiverina any Ambohimalaza sahady ka. Tamana be mihitsy ako. Tsara fanahy be mihitsy ny antodiny iny ry papa sy maman nentrina nijerijery tanana foana tany sady nafinaritra be daholo le toerana nitondrany Ay kosa. Za zao rehefa lehibe dia anao dokotera toan'ny antodina dia anorim-ponenana any Ambohimalaza koa. Enao ty koa araka. Ataoko tsara be toan'io tranon'io tranoko dia ividy fiara tsara tarehy koa. Tsara loatra ny vinavinanao zany ry Antsa fa mila miezaka ianao raha tianao tanteraka avokoa zany rehetra zany Izay kosa aloha e. Tonga ho azy ny harena fa mila fikirizana sy finiavana. Azonao ve zany? Ena ry maman fa ahoana ry papa sy maman? Ahoana izay e? Maninona ho raha mba asaintsika ty an-trano zareo amin'ny lahady amin'ny anniversaire-ko? Ay tokoa moa. Ahoana zany reny? Ka angamo mba misy azo lavina ny fangatahany zato zanakao miantavelona zato e. Enao ty kosa. Ampandrenesy meloa izy amin'ny vadindrao misy fotoana ny tampoka ka tsy ho afaka ry zareo dia ho diso fanantenana io ty ianao. Oe! Saotra ry papa sy maman ary mandehana amin'izay matory fa mbola ifomaraina andeha hianatra fa tsy ilozanao misisika eto ampovoanay mivady eto fotsiny. Nery fandriana fotsiny sady izay koa efa torika. Sy maman koa. Dia misaotra indrindra izy mivady fa tena faly le zanakay afaliana moa zany. Zany raha nisy niditra tamin'ny sainy akory izay fety nataonay fa dia ino no sabe nomena reo azy iny foana ny fimpiny teny ataony eny Riotseroa. Tsy misy isaorana rery zareo tiana koa nge ny tena ny safidy an'iny fanomezana iny Tena nahy ny safidy ianao ka sady tiany izy mihitsy anie ianao ry diny tena mahagaga. Tsy misy andro ray tsy hanonona ny anaranao atao tramo ato. Asa nataonao inona loatra iny tany Ambohimalaza tany fa vao tonga izy Roviana indray hono niverina any amin'ny tontolo Ina ary ny tadiavinareo mivady ho ataoko azy eo e. Mba atoroy tokoa aloha ny efitranony fa izay ty andeha nefa izy toa tsy hita toveloma akory. Ay tokoa moa any ambony rihana any dia ny efitra voalohany eo ankavanana ery dina. Hiakatra vetivety any ary aloha saotra hatrarivo izay mivady e. Eny ary any anaty fiara zany miandry anao ry dina dia aza elo aloha fa mbola lavitra nge lalantsika e. Vetivety fotsiny ahy e. Mahazo miditra feo. Tena efa matory izy marina. Zany fa mihina n'ity zazan'ilay nonory sanomeko azy. Mba tsy mafana ty Antsa amin'ity bodofotsy be tafiny tiako. Fa n'andro efa fahavaratra mbola mibonoka bodofotsy ihany. Ary iny izany fahitsako izany. Folara miloko manga tanora. Somary efa vasobasoka. Ino izany soratra izany? Irery ianao. Hafa kely kosako. Mbola tsy nahita otr'ity mihitsy Mety hoe nampanamboarina manokana mihitsy ve? Aleo avaly eto mbola tabatra ty folary ty dia voakata fa ny olona ho atao veloma koa azy ty efa resy torika. Amin'ny folo sasany alina ve tsika ry fito vao tonga ty an-tranoko. Mahakao mihitsy ty fitohanana amin'ny fiarako ditika. Takiry mahalalako. Mahakalo eo mihitsy. Za angamba ny andro dia atory fa tsy ahinana sakafo tsony aka. Tena mbola mizihatra be ny kiboko tamin'ilay anim-pitoloana rosy ny tsoary mivady antsika teo. Na za koa azako nga ianao rery. Ary iny ty folara mangamanga mirakitra amin'ny poketranao ty ry dina. Taizy ty. Oe, losy ty marina. Nanaraka ilay folara hitako tao any efitran'ny Antsa. Antsa? Vao hitsako tao maisomaiso natao izy iny dia navaliko teo ambony latabatra. Ay izany vao sarika mipeketrako indray dia nanaraka taty. Marina tsy mipenipenina izay mitady any folara iny. Ahoe. Iriry ianao.
Aleo fa ateriko any aminy ty rapitso rehefa mirava avy miasa e. Aterinao? Eno a. Ka elo tsiny any amin'ny any ary fa tena tsy tandriko ny nanarahany ny zavaniny poketrako e. Aza manahy ianao fa toko tonga any ny fialatsinonao e. Ozy anala, fa misy inona ny tena tsona tena mpotona any am-piasana iverinao dia tia trano fa misy inona e. Tena tsy haiko azy nahazo any antsa tany an-dalana tandro Joary a. Ny sombovoka be ny akanjony no teo sady nanao ranomaso avozina be izy. Niezaka nanontany azy fa tsy mety mamaly izy fa mifendrofendro fotsiny. Avy eo dia mifanitona be sady nikaraikona ny tanany. Lanitro, dia efa niantso dokotera ianao zany zao. Avoavo nijery azy teo mihitsy ny dokotera e. Nisy zavatra nahazo azy mihitsy tany an-dalana tandro Joary a. Tsy mbola nahita ny antsa ohatran'ireny mihitsy hatramin'izay nahaolona azy. Fa naninona tandray ary zanako e. Fa manina nakaratoka maro be ohatran'io varavaran'io fidy a. Bonsoir malala. Ahoana koa ty mamy be ty? Nanomboka ovinandray tenao sotro toka e. Bizo alohaki fa aza mpifantarina. Melany fa makalolo ihany amin'ny fombavanao azaka. Hatramin'izay nivaditsika tsy mbola nikasika toka io vavanao io. Zao nefa anao tsy mba vahoatra kory mivembena miditra ny tokantranoko. Ka mba nanalazy kely kikiri. Ianao koa dia moasika. Ary avilo mba fingo kely malalaka fa tsy mitsotsokorana io e. Mesora fa matsiravina. Ohatray. Fa lasa matsaravina indray zany zao mibandy ha? Aiko nefa tsy dia akory ianao diny. Fiarahamonina fotsiny ny etsikady ohatrany fa raha zay fitiavana tsy misy ny avy aminao zany. Zany mahatonga anao tsy mety manatarana kamo satria tsy tia ianao. Miretirety. Iza milasanao fa tsy tia anao a? Ka maninona renao tsy mety metaranaka an'le bandy ha? Fanontaniana daladalana ianao fidy a. Ataonao fa sitrapoko anga? Tsy efa nesaka nitady vahaolana moa tsika? Tsy aranga ianao a. Tsy tia ianao mazava. Mela andro fidy fa aza misakorokoroka ohatran'io a. Marikoriko mihitsy. Andeha atorana ny efitra ambany fa tsy aritra ny adalanao eto. Mankarary andony mena ny fofotokanao. Ary tao tsy naterina kory le folara mangamanga ny antsa fa mbola tia anaty etanao ty ihany ka? Iantsa foana vao misokatra ho vavanao io a. Dia zany iantsa. Raha tianao ny reniny. Ianao nge tsy ho atakalo ny reniny mihitsy. Manambara rehefa tianana fa tsy ny zanak'olona rianina ny tanarahana lava eo. Yesy. Mandeha any ianao verina ary ny toa. Aza manatokatina tsony ianao fa tsy te ahita ny tavanao tsony a. Oh, riantsa, finy ty ataonao e. Olon-dehibe ny olona miresaka aminao io fa tsy zazakely akory e. Mba manaja olona ianao. Mivoany efitranoko fotsiny ianao fa tsy te ahita anao tsony a e. Nitenao ty folary ty nanaraka amin'ny poketrako ty fe no mahatezitra anao amiko toy izao riantsa. Tsy tandroko angery riantsa fa tsy hoe fananiko no nitondra azy tany an-tranoko e. Nataoko fa efa nateriny dada tofidy taty aminao izy ty maly alatsinainky nanjo adininy. Zany nandehanako aty vao maraina naditra azy aty aminao. Sady lalako mandeha miasa ihany ty lalany tiako. Sao a. Apetrao eo ambony latabatra eo izy zavatra iny a. Dia mingavy anao a hivoaka ny tranoko. Finy ty lazainy antsy e. Teno tateriko any amin'ny rainao zao ataonao zao rehefa tonga eo izy a. Tsy manaja olona loatra ianao. Ataovy mijanona eo amin'ny papa sy maman fifandraisan'ny fianakaviantsika ary ny toa. Miala tsindra nahatezitra anao ny zavatra nataoko riantsa. Izy ve no mitratrevatreva tsy mahalala fomba dia ianao no hiala tsindry dina. Tsy mety zany ka. Raha mbola miteniteny foana io ivavanao io riantsa dia miala tsiny fa tsy maintsy ikasitanina anao a. Oka rery anala. Aleo andeha sao mamaika mampitombo ny aretiny ny fijanonako eto ka. Azafady ry dina fa sendra n'izay zaza ratsy taiza ianao a. Tena miala tsiny re a. Voany efitranoko amin'izay ianao e. Riantsa, matiko ianao a. Ataovy eo ihany ne e. Milamina reo mianaka fa andeha e. Asa bedesana ny amin'izany izy fa ho sahirana eo indray inge ianao reo mivady raha mihetsika eo ny aretiny. Tena miala tsiny re ry dina. Tsy misy tsino a. An'izay fa lasa e. Dia mbola tezitra amiko foana ve ianao ry dina? Aiko izao fa tena hena maso tamin'ny mpiara-miasa aminao fotsiny nanika ianao hiditra amin'ny fiarako teo fa raha ny sitraponao tsy nanaraka taty amin'ny restaurant taty mihitsy ianao io. Efa mifona taminao kosa ngiary dina sady efa nianina taminao fa tsy kasika atoko atsony dia mbola hiavina vonanao foana ve? Mba mitenena moa ry dina fa tena
mila tsy ho zakako ange zao fanginanao zao e. 3 andro anao zay tsy nilobava tamiko, tsy misakafo ohatrany mihitsy sady tsy mety matory eo nefitranintsika fa any nefitrany ambany foana. Tena marary nge zany e. Mijaly Ardina fahazato ohatran'io a. Tsy tezitra aminao zany tsony Arfidy a. Miasa be fotsiny saiko dia te hitokatokana aloha zao. Fa inona raha mampiasa saina ny vadiko e. La zao so mba hananako vahaolana ihany Dina. Natao hifanoana intsika mba tonga vady. Tezitra be amiko Iantsa. Zahay indray le Iantsa. Fa ahoana? Nanatitra an'ilay folarany tany an-trano na maly dia nindroadrohany teo masondreniny sady nivazavaza be izy. Tsy mila manatokatona azy tsonony aho dia tsy mila miresaka aminy tsony keo. Fa inona koa nahazo an'iny zaza iny? Tsy haiko rery Fidy a. Asana misy ifandraisany amin'izany zavatra nahazoazo omaly izany fa gogogo ntomany be hono izy no tao an-trano raha avy nianatra maraina. Avy eo dia nifanintona be sady nikaraingona ny tanana. Fa naninona hono ry Dina? Tsy niteninina tamin'izy mivady raisy ireny moa izy e. Ny zavatra tsy karitra izy mivady fotsiny dia nisombovoka ny akanjony sy ny kitapo. Nianjera tany an-dalana angamba na ny ataman'olona tsy haiko. Mba hafahafa koa zany. Aza mampiasa lohany amin'izany ianao e. Angany ianao moa tokony andraikitra tamin'izay zavatra nahazo azy tany no ianao indray mitezerany. Raha misaina izy zao dia tokony hifona aminao ny amin'izany toetra tsy misy fanajana nataony ianao zany. Arao anao amin'izay ny sakafonao fa mangatsika e. Moliverina hiasa rehetra ianao ka sotary eo. Sa fahanana? Ka ny malaky ara ny sakafonao e. Lozany kiady indray andro any fa mbola nanao menazy tao an-dakilasy dia paraiky taty ampianarana. Amin'izay ranga tsy mba misy iray lalana amiko aty Ambato be aty mihitsy ny ankizy niara nanao menazy tamiko na ray aza. Andro nefa ty efa amin'ny 4 arivo. Dia mafimafy sotra hatramaizana aty ka. Sady ny lalana makany trano mbola mandalo elakelan-trano mangingina be. Hoaiza ny firimoreny ty fiarakakaka ty saika voadona marina raha tsy nainela. Mpamily tsy misaina mihitsy. Andraso mihitsy aloha hipetraka eto ambonin'ity vaty ka. Nangovotra vetivety eo ny tongotra tamin'ny adalany mpamily. Fa tsy tia ve ilay fiarakatikaty raha teo? Marina raha tsy fantatra ty aho sady tokony lohany mama! Marary ny lohako. Asa mihetsika miafy aloha e. Mibandy be ange ny lohanao e. Fa maniny eto kaiketo ianao. Fa aiza zany? Aty amin'ny hopitaly ianao ry Antsa. Olona tsara sitrapo no nitondranao taty fa le fiara nandratranao no nandositra vantany voavoadona ianao. Mbola manaintena be ka ny lohanao ka. Tena tsy mifaliany ahy marina. Dia mbola no le folara mangamanga nanaraka ny poketrako foana fe. Mba be foratsy koa ty zazy ty ka. Nitsisisika amin'ny tany koa rehefa tsy hamaly izy e. Za koa niasa saina amin'izany eo. Nitety fa niantso Johary. Efa ho ivelanao zany izy mivady ray aman-dreniny. Dia tsy nahazo mivady afa vela toa kialakely io ka. Efa tsy tiana raha teo mahita ny tavako. Saika maty ary papa. Fa naninona ny zanako e? Tafatsangana teo amin'ilay vato mipetrako fa ratsy zany niporitsaka hatramin'ny tsinaiko angamba. Zaho mihitsy nikendreny ny fiara katikaty riny fa niverenana any aho rehefa tsy navoa indray mandeha izy e. Tena saika tsy nahita ny papa sy maman tsony aho. Tsy maninona aza matahotra ianao zany zanako zany a. Tsy maintsy ho tratrako izay navanina ny zoloso zao. Na dia hamozako ny fananako rehetra aza. Ary ataoko mahalala ny anarako na iza fa za kosa aloha tsy mihitsy a. Raha pitso maraina dia ho any ampitandro ny filaminana nametraka fitoriana fa tsy rariny loatra fikendrena amono zanako zao kosa ka. Ka rery Johary. Ka izao kosa very anala dia marariny a. Ny lohan'ny zanako maratra. Ny tana mifolaka. Ny tarehy amin'ny mangana. Rariny zao aminao. Fantatra an'izy zany. Fa za miakatra be ohatran'io fa tsy mahavana inona neny efa nahapo-be loatra e. Dia misaotra indrindra ry Dina nandray an-tanina an'ity zanakay ity a. Raha tokony no tamin'ny 4 arivo ianao zao dia lasa voatazona alina ty nefa mbola lafo-potia. Misaotra ry Dina. Tsy misy isoranareo zany izy mivady a. Ny adidiko amin'ny mahampitsahapa any nataoko.
angatadalana amin'izay angamba fa mbola lavipidiana tokoa nefa ny andro efa mivalo alina. Marina fa mitondra fiara sainginy tsy fandriam-pahalema na hainareo ihany fa mbola tsy zarizary eto amintsika. Efa misy dokotera afaka hijerany antso ka aza misalasarina ireo mivady miantso azy raha misy zava-miseho ny alina. Dia misaotra indrindra rery-dina. Omendalana ianao ary mbola mamerina ny fisaoana fa tena mananamana tokoa manana anao. Tsy tery izay ny eto fa tena misy anterany. Orianala mba haterokely tokotany eo kely ilay izy. Dia misahirana ireny ireo mivadiko. Aiza koa ary ilay fanalahidiny trano teo. Hadiniko any anaty fiara ary ve efa niraisiko mihitsy izy teo ka nefa iza ary efa voasavako ambony ambany ny poketrako nefa to tsy hitako ato ilay izy. Izany efa tsy te hanaitra mifidy. Rehefa reraky ny asany ve izy dia mbola oko tapaiko ihany. Ty anaty paosy palitaoko tika ilay iziko. Ary aloha voainy ty varavarany ty fa maiky atory aga. Sady mbola hifomaraina koa raha pitso. Maizina koa ato amin'ny saloha ato izany. Andraso aloha rehetra ny jiro e. Hitrotrongy ato amin'ny maizomaizona ato sady tsisy anarina na hitomany rery ato aza. Ry lanitro, izany fa atairako. Fa inona ny ataonao ato amin'ity maizomaizona ato ty rifidy a? Ngana tsy mbola matory. Rahanao inona izay atao keto e? Tsy za zao ny tokony anontany ianao hoe maninona ianao ny tarabe ohatran'izao vao miditra ny trano. Nandray olona ny arambona tampoka dia izay no natarahy e. Ary aza ivandravandranao ohatr'izao fa tsy tiako ka. Ka olona iza noraisinao tany ha? Fa inona koa ary ty mahazo anao e. Ary aza fikirina mafy ohatr'izao sandrika rifidy. Tsy hamaly ahy zany ianao ha? Dia raha tsy hamaly ahy dia aninona nefa ianao ka? Sady ataonao ina fatarina koa nefa izany moa. Fanontaniana tsotra no napetrako e. Olona iza ho any olona noraisinao tany. Rehefa vokely ny saina dia mitenena rifidy fa tsy izany mba ianarana ifazafazana eo a. Lazainao fa vokely ray zany ha? Kiraha tsy izany ve ho tezitezim-pona amin'ny tsisy antony ohatr'izao? Mitady ahy ianao ty a. Mitady ahy. Mitady. Mialahy fa zaky andaina ohatr'izao aka. Soroany tananao. Vidy sepotra. Maty a. Mandako ty. Tena marary. Ivoaka ty trano ty a dia mbola mitangolokelikely adaly io. Aiza fanalahidiny fiarako teo. Miverena ty ianao tiana. Ianao indray dia tsy maintsy ho azoko na ho aiza na aiza andehanao e. Tsy mahalala ny rafidy tokoa ianao fa dia ahalala azy ianao ny alina. Loza ny hery tsoary e. Fa misy inona ry anala? Malaza be atao amin'ny hôpitaly fa nanao accident teny Ambohimalaza hono ny fiarany tiana. Maninona hoe? Ka mifatratra tany naty antsana hono le fiara 406 iny dia mbola ifampisotomanao hatramin'izao e. Fa ry anala, loza iny ty lazainao ty e. Dia nanao ahoana tiana? Ka nga izy mbola hita e. Mbola eo andala-pikaroana azy mihitsy hono ny mpamonjy voina amin'izao fotoana izao. Potika tanteraka ny hono le fiara e. Ny ahina dia sao dia hoe voatsindrin'le fiara ao izy. Tena zava-doso zany ka. Aleo mihitsy aloha iantso ny fitika. Mafy mahazo harotsoary. Aiza ny tany alehako raha. Sanatria maninona ny vadiko e. Mahay reza ry fidy a. Efa tamin'ny 7 maraina verotsy nampiakatra ny fiara ny dina tao anaty antsana teo mpamonjy voina nefa efa mivalo alina izao mbola tsy mahita mangirana momba ny vadiko ihany ry zareo. Tena vaka ny saiko ritsoary. Mitonia aloha ry fidy a. Mitonia aloha sy mbola eo andalam-panatanterahana ny asa ny mpamonjy voina e. Ny anjarantsika aloha dia ny mitondra mbavaka ny vadiny sy mba ho velonaina somatsara izy ka. Tiako angery sy ny vadiko iny. Mitonia aloha. Tsy misy antony tokony havelomako tsony raha sanatria ka maty any ny vadiko. Aza rehefa lavy ohatran'izany ny saina ry fidy a. Mbola mitady eny tsika izao e. Andaso mihitsy aloha sy angalako rano kely ry an-dakozia fa tsapako tena feno loatra izany fonse izany ka hoso anahirana. Oko izao ka. Oko izao ritsoary a. Oko izao fa tsy maninona tsony. Zay ty koa raha sy vetivety ho aloha fa akarano ansikely vetivety a. Zay a. Aiza moa le fitoeran'ny vera. Ka iretsy ambony etazera retsika ka. Akaray aloha dia fenoko rano eto amin'ity pompeto ity. Zay. Ary aloha amin'izay hiverina malaky fa so dia toran'ny ala io aloha le zalahy io ka. Kotre. Ino zany mitoboka be ao zany?
Sy ato anatin'ny hevitra mity ve izany feon-javatra reko izany? Tazo bahatra marina fa misy inona koa azy ato? Andriamanitra dinga zany ny aina nefa be savasava. Zao maty amin'ny tsy misy dikany fotsiny la anjo tokony ampiasaina amin'ny zanakela lasa laty no misatatra aziko. Inona moa zany fa de mampamangy any amin'ny mandrakizay ihany anaraka ny la tsy ho elany ko ny zanakela ka aza malahelo fa tsy ho irery elany. Inona koa nefa nandakadaka nyity vehivavy ty mivaravarana ty hoe jereo zao mivokatry ny adalanao maty joary. Mikisakisana mihitsy ianao hoe aty alavidavitra ity ka aleo tapenana tsara mivava so hitabataba eo indray aleo lo biso kely andeha hamita mission vetivetika any amin'ny hôpitaly mivady malalanao. Miverina avany makanao de miala lavitra nyty toerany titsika fa mialohan'izany de ataoko laveny ty trano be mampandainga toetra aty any akafa tsy hitany mason'ny olona any raitsika manorom-ponenana hafa lavitra ny antsakely tsy fonao zay tsy ho ela koa de hoany akoatra sahoanao izy ndre ka na tezitra azy mondry afaka anao inony efa hitao pelatanako ny endry malala zay fa lasa vetivetika aloha. Tena mafy be zany fatorako izany. Marary mihitsy ny tanako mifatotra vato an-damosiko ato. Inona reny ataoko Andriamanitra? Te hipetra-potsiny amin'izao fikasàn-dratsy mifidy hamono ny antsy izao ve ary te tsy ho ary voatsindro ny antsy teto masoko. Tena maty tokoa ve izy io mandrika be ny raha eo an-damosiny ampiore atompo. Tsy mampahita tory koa ty efitrano hôpitaly ty. Za rery very angano marary ato anatinaty fa efa laza daholo ireo ndray efitra tamiko. Mamono koa laza ho any amin'ny trano fivoahana nefa trano izao mbola tsy miverina ihany. Maninona koa ary papa ny janany Ambohimalaza fa tsy niverina taty rehefa avy namangy any dada Tofidy. Raha za aloha papa tsy nitsetsetra ny dada Tofidy ndozy izany za tsy te hiteny amin'ny papa sy maman fotsiny fa noho ny nataony indrangah iny ihany no namparary ahy tamin'ilay indray andro avy nianatra iny. Ndrahonany tsy faniraseran'ny nentotsony aho sady ningainy tamin'ny vozona akanjoko avy eo natosony mafy nitsikasina tamin'ny tany. Olona ratsy loha sady tsy vanina. Mana mihitsy aza aho fa misy idirany ny vonana azo amaly iny. Toa maty ny jiro. Fa angaty amin'ny hôpitaly koa mba misy jiro tapaka izany. Mahaizina be tsy fankahitana koa ato. Fahaiza foana koa ary maman. Ino kosa efa mba miverina ny jiro ka. Oay, dada Tofidy. Manahoana kiry antsa? Maninona eto voatrano eto ianao? Efa tsy ora fa mangina tsony ane zao efa alina loatra. Tsy tianao nga mahita efa ela nge zany ny andry anao tao ambany tao saingy zao amin'ny raika amby folo alina zao vao tsy misy olona mifamezivezy tsony eo amin'ny couloir ao mafiaina ianao ka saingy miala tsiny aho fa tsy ianao mihitsy no vato kely anditsoka lava masoko eto riantsa. Fa ataonao iny ny antsy iny atao velomahatra eo papa sy maman sy neny tobiny aza manatona ianao ka maman vonjeo mifona ry zareo tena mifona re ataony lafahafaty angany tsatokantsy nataony latao an-damosiko ka miefi tena hoeny zany lahy nefa za malemilemy ty aza tsy resy ny lara Fidy fa ahoana zao ry Fidy fa maninona ny tediavinao fofona ny anjanako mifona ry izy mivady milela-pala tsy rariny ka dina vady malala koa mifona kia mifona reny zavatra nataonao ary eny dia mihevitra ianao fa vita mifonana fotsiny. Fanazavana no ilainay fa tsy fonana lava reny avy aminao Fidy lasa ho ana eto imaso ndreto mpitandro filamina ndreto ny anton'izao rehetra zao. Inona ny nampianaenanao eo fa lazao lazao ka inona fa ento ny fanazavanao fa maika izay tina inona zanakao any iantsy
Maninona tsara? Ty lehilahy ty ve mirediredy fa zanako aonao koa Iantsa le zaza nilasaina anao fa tsy azo tamin'ny 14 taona lasa iny Ridina. Ny tena azavao tsara fa tsy azoko rifidy. Ahoana rifidy? Eno tsara re. Velonaina soma tsara ny zaza naterako tamin'ny fotoana ireny saingy ninina sy ny reninao nitaperina ny ainy Ridina. Mamazy vazy avy enao rifidy Tsy Ridina. Za sy ny reninao ny tomponantoka tamin'ny fisarahanareo mianaka. Tianao loatra Ridina ary na niry fatratra ny anambady anao saingy tsy hitako ny taiza zanadravy ka ny fanaraka za sy reninao fa ho ataony izay fomba rehetra anekenao anambady ahy saingy tsy maintsy alana aminao ny zaza. Voateraka noho izany ny zanakao dia nentiko ny alalavitra ny tanàna ary navalako velona tany ny renirano. Andray rifidy. Nieritretra fa ahafaty azy zany kinazo. Nitselatra ny foko raha vao nahita an'le folara mangamanga izay nampanamboariko manokana tao amin'ny orinasa anay. 14 taona lasa izay. Le folara niraikitra tamin'ny poketranao, le niray alina iny. Saika ataoko fanomezana ho anao izy iny tamin'izany. Nefa motsy izany no niseho noho ny fahamakana sy ny fikorontanan-tsaina. Iny folara mangamanga iny no namonosako n'le zaza raha andeha hanary azy. Andray rifidy. Saingy tsy nahomby ny fikasako satria nipody le zaza kehitriny. Tsy nandiso ahy ny eritreritro satria na nitsingery taona nahaterahany antsa sady ny andro nahaterahany zanakao. Le andro sy daty ary taona nanariko azy tany indrenirano mihitsy. Izany nahatonga andrahona anao tsy hanantona ny dina intsony ry antsa sy nahatonga ny fikasany ratsy tato anatiko amono anao tamin'ny fiara 4x4 ny orinasa omaly. Andriamanitra. Andray. Lehilahy tsy vanina tsy mahatotody ianao rifidy tsy vanina ianao Martina. Mifony. Papa sy maman pory foy amin'ny oranga tsy manjary io fa zanakareo fa tsy araka izany lazainy izany. Kare izany zanako izany io. Satrinay tokoa ry antsa saingy ahoana? Saingy indrisy anaka. Marina izany voalazana izany anako. Papa. Zao no izy anaka. Natsingevany rano tao amin'ny renirano-mamy ianao no hitanay raha tratra lavina monjy fandevehana ny mpiara-miasa tamiko izay tery mianaka. 14 taona lasa izay anaka. Iny folara mangamanga tsy fonao iny no any lamba teny akodotrao tamin'izany. Efa tsy nanantenanao velona izay mivady satria zarazara raha ny ainy ianao no navotanay tao anatin'ny renirano. Fitahian-janahary anaka no mbola nahavelona anao ozy ny dokotera tamin'izany. Dia tsy nisainy izay nitady ny fianakavianao satria matoy ianao nariny dia mety sy niriny. Izay no nahatapa-kevitra anay mivady hanangana anao ary nitaizanao toy ny zanaka natenakay anaka. Tsy marina izany ry papa. Izany no izy anako. Tsy mino azany ahy. Mandainginareo Mela tany ianao ry maman fazakasikasika ny vatako akory ny tananao miatakatahako ianao ry nentoa. Tsy mila anao ireny koa. Mela ianao Za tazany ary antsa. Reninao ke tsy misy ilako ianao miasory ianao. Dia zasany trano be sisy izany no miresaka fa vitatrony aminay sy fidy. 20 taona tranonaisina ny sazy miandry azy no ny eloka vitany taminay rehetra. Dia noho ny fitiavana tokoa ve nahavy tamin'ny fidy zavatra tsy takatra heverinao ohatr'ireny. Ary tsy mama nahavitany iray tsy kombakomba tamin'ny fidy anasaraka tamin'ny zanako. Tsy mety mino izay io. Tsy tamin'ny endrika ivelany tokoa ny mpanao ratsy ary mazana dia tsy olo-kafa fa olona tena akaiky ny tena ihany. Ny zanako iantsa keliko. Fa maninona eny no mitomany? Manahoana Dina? Manahoana Kirtina? Maninona ty nareo telo mianaka? Hijeraneny izayko. Ka nivoaka ny hopitaly Androany ny zanakao ry Dina. Dia tsy nanaiky mihitsy izy fa dia ho aty aminao hono zao dia zao.
tsy laitra naifika ny ianao dia zao tonga ty aminao zao zay telo mianaka e fa taiza foana tokoa moa ianao no to tsy hita tany amin'ny hopitaly tsony taoriana an'ireny zavanitranga reny e sady satrantso mihitsy rehefa atsony fa ahoana ry dina naka concernandro a dia izay tsy nahitanareo atany amin'ny hopitaly mihitsy e ay hitako tezitra loatra koa iantsa dia tsy te hanampy ny fahasorany a dia naleko ny sitaka kely e neny antezerana nandalo fotsiny ane ireny fa tsy tena vatao-poko e mba nalahelo koa any a tsy nahitanao hoe ferinandro tany amin'ny hopitaly neny io tiako anenao e aza mitomantsoa moa e etso fieniko izany neniko izany sanako Tantarakomana. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny potsy dia peniny ravaky ny aina randriana rivony nandrenesanao ny feony hory Aurélie ny ravo Saloy Rakoto ary Faly nandray feo Roland Ramanantsoa nikajy ny sehatra teknika Bruno Rakoto Malala nanatotosa Iolsoa Tantarakomana.